Isaia toko fafito amin'ny telopolo. Isaia toko fafito amin'ny telopolo ka tombotsika amin'ny andininy fa telopolo ka hatramin'ny faha valo amin'ny telopolo zany. Isaia toko fafito amin'ny telopolo ny andininy fa telopolo ka hatramin'ny fa valo amin'ny telopolo. Rehefa samby nahita dia andeha irahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny famidinana, ny teny nampitondray Sankeriba fanondrony sy ny vavaka nataon'i Hezekia ary ny teny nampitondray Isaia hanome toky azy. Ny andininy ny fahatelopolo. Ary izao ny famantarana ho anareo kosa, inona ny maniro azy amin'ny taonty anareo. Ary amin'ny taona manaraka dia ny kolokolony zany. Fa amin'ny taona fahatelo kosa dia mamafazy ianareo ka mijinja ary manaova tanimboloboka ka mihinana zay vokatreo. Ary zay sisa amin'ny taranaky Joda dia mbola maka lalinalina kokoa sady sonitra hamoa. Fa izy sisa iseho avy any Jerusalema sy sisa afaka avy any amin'ny tendrombohitra Ziona. Ny fahasarom-piaron'i Jehova tompony maro no anao izany. Koa izao na zay Jehova any amin'ny mpanjakany Asiria tsy ho tafiditra amin'ity tanàna ity izy, na andefa zana-tsipika ho ato na hitondra ampinga eo anoloany na anangatra tovotany ka amelezana azy. Ny lalana zay niaviany ihany no iverenany, fa tsy ho tafiditra amin'ity tanàna ity izy, ho Jehova. Fa ihany ity tanàna ity aho ka hamonjy azy noho ny amin'ny tenako sy Davida mpanompoko. Dia avy ilay anjelin'i Jehova ka namely ny olona 5,000 alina sy ray hetsy tao amin'ny tompony Asirianina. Ary noho ny maraina koa vao nifoha olona dia hita fa indreo efa maty avokoa ireo. Dia niainga Sankeriba mpanjakany Asiria ka nody ary nitoetra tany Ninive. Arany akoka tao an-tranony soroka Andriamanina izy. Dia nokapainy Adrameleka sy Sarezera zanany lahy sabatra izy. Ary dia afaka nandositra ho any amin'ny tany Ararata izy miralahy. Ary Esara adona zanany lahy no nanjaka nandimby azy. Hotahinany izany teny voavaky zany asoa tsara fiainam-panahiny fini paroasina lehibe tsara tota. Andriamanitra ray eo. Ifalianao indray ny misaotra sy mitera sy mankalazanao nomenao ty sabata mahafinaritra ity indray androany. Eto amin'ity faritra Androhibe Antsadida ity. Vory marito zay tsy omby na dia ny efitrano ary fa dia hatrany tokotany, hatrany ivelany dia feno vahoaka ifanisika. Misaotra Andriamanitra ray eo nitahinao anay nandritry ny herinandro indray. Tonga amin'izao fisasan'ny volana septambra izao nanambinanao
sy nitahinao nay ka nafana nitondra ny fanatitra sy ny ampavolo-karena araka ny baiblinao hoe aoka tsisy iseho foana natrepo tsy mitondra fanatitra ny olona fa aoka ny olona samy mitondra arak'izay zakany avy sy araky ny fanambinana sy ny fitahiana izay nomen'Andriamanitra azy ko dia tonga izay tompo tsy niseho foana eto anatrehanao tokoa fa nitondra izany raiso izany mba hoanitra kasitranao amin'ny seza fiandriananao mba hoe mokamanitra ihany koa ka tsy hiverina aminao foana ny teninao raha tsy izay fanantanteraka izay nampandehananao azy ka dia hovahanao tokoa no hoe ny varavaran'ny lanitra zo tsamy fidena fiaina ambampo anay vasidranao teny mafy ny valala ka tsy hanimba ny vokatra ka dia avanim-bolo voaloboka ianao ho azy ny tera sy ny voninahitra halleloia amen. Paroasy Androhibe Tsaditra fifaliana angatsika amin'ity andro sabata ty mahitatsika vory lanina maro atrato am-piangonana atao atokotanin'ny fiangonana dia efa tsy ombitsony ny trano ivavahana rehefa tafitany ny Jordany tokoa ny voakan'Andriamanitra nandeha tamin'ny lalana izay nandehanana rehetra ny famafao tao avokoa ny zavatra rehetra tonga ny fotoana taty-an-dalana indray fa tao tsy mamotsina indray ny aviavy tao tsy misy voany ny voaloboka tao mandisy fanantenana ny oliva ary tsy mahavokatra hoanina ny sa maina ny karakaina ny tany vonoina nandeha ny vonoina aza ny ondra eo mivala tsy misy ombotsony eo ampahatra zany ny trangan-javatra misy dia maro nandrisy ny herinandro iny ny olona nanantona sy ny telefona nisaotra tena misaotra pastera fa zahay mihitsy ny tratra ny io afatra io tsy haiko tsika taty Androhibe Tsaditana mba tratran'izany hoe ha ohatran'ny tsy namotsina tokoa zany aviavy zany ohatra tsy misy voany ny voaloboka mandisy fanantenana ny oliva tsy mahavokatra hoanina ny sa ny omby ampahatra fa tsisy trony ny ondry anaty vala atao ohatra ny efa maty avokoa ahoana ty na tsy mamotsina azy ny aviavy na mandisy fanantenana azy ny oliva zay dia tsy ary zay ny resaka tsika tamin'ny herinandro zay afaka tamin'ny fikorohana iny mbola mijoro sa tsy mijoro tsony dia mbe voninahitra ny mbola hifaly Jehova foana izany voakan'Andriamanitra zany halleluia amen. Para voambary maivana ianao akofa voatsofo mizany rivotra izany ianao dia lasa ianao raha volamena santoka ianao voatratran'izany asidra izany ianao dia maninona tsy mifaly ianao fa mitomany tsy malahelo dia lasa ianao zany zay ny afatritsika tamin'ny heriny amin'ity indraytsika Jaona toko 4:20 dia misy teny toy izao amin'ny 9:20 ny lohateny dia hoe nampianonan'i Jesosy ny fonony mpianatra sy nilazany ny amin'ny fanamasina 9:20 tsy hamelanareo kamboty aho akaty aminareo aho amen. Zao ny fitohizana zany resaka zany na tsy mamotsina azy ny aviavy na mandisy fanantenana azy amin'ny oliva na tsy mamokatra ary ny voalobo na maina azy tany tsy mamoa tsisy vokatra ny sa tsisy ombitsony ao ambany tsisy ombitsony ao amparitra raha mbola mifaly amin'ny Jehova foana ianao miaraka aminy tsy miala aminy dia ozy izy ny teny tsy hamelanao inona ozy izy okamboty amen. Amin'ny problème miainanao sy velomanao amin'izao fotoana zao efa tafita teny io ny Jordany satria mbola miady tsika mbola miady miditra amin'ny tany Kanana inana ny vokatry ny tany Kanana rehetra dia mbola ady zany ny ady atrehanao io aviavy tsy mamontsana io oliva mandisy fanantenana io tany tsy mamokatra io zany ny ady andehanatsika adininy zany nitsona azy ady masina guerre sainte ady masina izany efa fantatra ny vokatry ny ady résultat voaka inona ny voakan'Andriamanitra hoe voninahitra amen. Zay nampitonga Jesosy laza hoe tsy amelanareo inona ozy izy okamboty aza miaya amitsy ahoana zany
aza mitanolo efa mitraka azatsy amelanareo kamboty zany angeny ataony Jesosy mijanona toko efatra amby folo ny andininy voalohany hatramin'ny fa efatra mijanona toko efatra amby folo andininy voalohany ka hatramin'ny fa efatra aza malelo ny fonareo minoana Andriamanitra ary minoa koa ohatrany raiky misy fitoerana maro raha tsy zany dia efa laza taminareo fa andeha mbola fitoeranao anareo aho ary raha andeha mbola fitoeranao anareo aho dia ho avy indraiky andray anareo any amiko fa izay toerako ny toeranareo koa ary fantarareo koa ny lalana ho any amin'izay naleo efa lasa Kristy efa niakatra any an-danitra Jesosy fa tsika sisa ny tavela eto miatrika ny avy tsy momba ny oliva mandisy fanantenana itsika no tavela eto mpanlatsy izy tsy amelanareo inona izy ho kamboty dia jereo viary ny tantara amin'izany hoe tsy amelanareo kamboty izany dia ary tsika hiditra amin'ny tantara amin'izay zay araky ny vaky tena amin'ny Isaia tao toko faha 7:30 Isaia toko faha 7:30 miresaka ny amin'ny Ezekia mpanjaka ny Joda sy ny mpanjaka Sankeriba mpanjaka ny Asiria. Hojerevantsika ny tantara izay ifandraisan'ny afatra omenantsika ny amin'ny lazain'i Jesosy hoe tsy amelanareo ho kamboty aho. Raha raisitsika ilay Isaia toko faha 7:30 dia misy lohateny eo manao hoe ny teny nampitondrain'ny Sankeriba fanindroany sy vavaka nataony Ezekia ary ny teny nampitondrainany Isaia hanome toky azy. Izy moa zany ity mpanjaka Ezekia ity. Ity zany mpanjaka nanjaka tao Jerusalema tamin'izany vanim-potoana izany ary io mpanjaka Ezekia io zany dia nomena seny tegna manazy ilazana anazy hoe nomena seny ity mpanjaka ny Siria ity Sankeriba ny anarany ny amin'ny hotafiana ary hoaringany raha tsy miaraka aminy ka manompo azy ny vahoakan'ny n'Andriamanitra tao Jerusalema. Isaia toko 7:30 narariany Ezekia sy nanalavan'Andriamanitra ny androny ary ny fiderana natao tamin'izany. Tamin'izany andro zany dia narary saika maty Ezekia ary Isaia mpaminany zanak'Amoza nakao aminy ka nanilaza taminy hoe zao lazain'i Jehova afary ny ankonanao fa ho faty ianao fa tsy ho velona. Efa maty ve sa mbola tsy maty? Mbola tsy maty. Tonga zany ny tenin'i Jehova faminanina nomenany mpaminany Isaia. Mpaminanina satria mbola ho avy zany fa tsy hoe anio afary ozy izy io mpanjaka Ezekia io fa ho faty. Ho faty io. Dia tonga tokoa Isaia nilaza hoe lazao ninona ozy izy ny ankonanao fa ho faty ianao fa tsy ho velona. Rehefa nareny zay ny ankonana ray tanàna dia naninona daholo? Falifaly sa mitomany? Tomany. Dia nitodika andininy faharoa dia nitodika nakany mirindrina Ezekia ka nivavaka tamin'i Jehova hoe Jehova hoe engane ka ho tsarovanao ny nandehanako teo anatrehanao tamin'ny fahamarinana sy tamin'ny foko rehetra ary nanaovako izay tsara eo masonao. Dia nitomany mafy dia mafy izy. Dia tonga tamin'ny Isaia tenin'i Jehova nanao hoe mandehana ka lazao amin'ny Ezekia hoe zao lazain'i Jehova Andriamanitra ny Davida rainao efa noenoko ny fitarainanao ary efa hitako ny ranomasonao. Ino ampiako 5 taona ny andronao sady hamonjy ianao sy ity tanàna ety amin'ny tanàn'ny mpanjaka ny Asiria ary aro ity tanàna ety aho. Ary zao no famantaranao anao avy amin'ny Jehova alalanao fa Jehova anao izany zavatra zay zavatra nolazainy. Indro ampiverina ny aliko adiny 10 aho araky ny nampidinan'ny masoandro azy teo amin'ny dianiny azy ka dia niverina adiny 10 masoandro dia lefa nidinany. Zany hoe ity mpanjaka Ezekia ity zany efa tonga ny Isaia mpaminany laza hoe afary ny ankonanao fa ho faty ianao. Rehefa nivavaka tamin'ny ranomaso izy hoe ho tsaronao anie zay mba sokely nataoko zay mba marina nataoko tamin'ny firenenao sy tamin'ny fiangonana engany mba ho tsaronao zany zavatra zany Andriamanitra. Dia na dia venisa aza ny faminanina ny lazaina fa ho faty ianao.
tonga indray ny Isaia mpaminany laza dia tsy ho faty indray hoy ianao hoe afary indray ny akonana fa tsy ho faty indray ianao fa reny Jehova no fitarainanao ka dia ho ampian'Andriamanitra 5,000 taona indray ny andro iainanao. Dia tsisy fianakavian'i Ezeka tato na impaminany Isaia na ny olona nanodidina hoe ahoana koa zany Jehova miovaova sy mivadibadika zany. Izy fa maminany io vonoina dia rehefa avy eo hoe tsy vonoina indray. Tsisy filazana antonanao hoe dia tsy nino an'izany rehefa hoe fa na tsisy zany. Fa na demoni zany. Fa minanina santoko zany. Ka izy milaza hoe faty eoko rehefa avy eo indray tsy ho faty indray. Ampiana 5,000 taona indray hono ny andro. Tsisy resaka an'izany fa reto tonga dia hoe dia fa izay ary zany. Dia ina zavatra nitranga ilay aretina nahazo azy io 120 tantaran'i Ezeka ihany mpanjaka ny resantsika. Isaia 7:30 120 ary hoy Isaia maka apepana viavy ary apetao amin'ny vai zany mba ho sitrana izy. Ary hoy Ezeka inona moa ny famantarana fa hiakatra ao an-tranon'i Jehova dia nalaina zany ny ravikazo apepana viavy napetaka tao amin'ny vain'ny Ezeka anasitrana anazy satria vai io saika afaty azy dia sitrana izy dia mbola ny andro 7 taona indray zany ny andro nivelomany 10 taona mba ianary koa zany rehefa mba marary ianao zany fitanao fa tena efa tsisy hevitra intsony fa ho faty efa any amin'ny hôpitaly efa misy sérum efa tsy mitsangana ompandrina intsony dia mba mivavah hoe matsarova zay mba marina kely zay nataoko fa niara mbo nisy asan'Andriamanitra dia tsy mba diso mihitsy fa dia nitondra zay azoko natao misy aza fotoan'Andriamanitra naleko aza tsy mihinana sakafo atoandro toy zay tsy mba hitondra ny anjara koa fandroenana ny fiangonana sy ny asan'Andriamanitra fa dia tonga foana mba manana problème anao zany an-trano Andriamanitra zao problemiko zao dia efa tsy hitako tsony lana ny voana aminy mba tsarovy Andriamanitra na dia zay mba kely nataoko tamin'ny asanao zany efa no tsy maso ihany efa mba nanao ny marina ihany mba navita zay tokony nataonao arak'izay nataonao mba tsarovy dia ahenitsika rehefa avy eo indray avy Jehova nilaza fa io problème anao dia hovahany ka mandritry ny 5,000 taona ianao dia lamina indray ny fiainanao fa tsy ahita le problème rehetra amen. Rehefa tratra ny problème mafy dia mafy mifafany ranomasoko fa Jesosy efa nilaza fa tsy hamelantsika inona izy izy mokamboty zay zany tantaran'ny Ezeka mpanjaka ty fa hoana moa nandeha amin'ity tantaran'ny vaky tenitsika eto ity tsika hoe tantaran'ny Ezeka sy ity mpanjaka Sankeriba ty. Ity mpanjaka Sankeriba ty zany mpanjakan'ny Siria dia tena natanjaka sy nanana ny heriny ray manontolo tokoa ary dia niaika an'Andriamanitra mihitsy izy amin'ny toko 30 izay nilaza hoe iza moa zany Jehovah-vanareo zany navondranareo amin'ny tany akozy izy azo ataona defi mihitsy momba hoe nareo aza mety fitahany io mpanjaka Ezeka io hoe Jehova hamonjy anareo amin'io aza mety ampitokiny io Ezeka io hoe amin'ny anaovany hoe Jehova hamonjy anareo fa tsy atotro tanany mpanjaka ny Asiria aza meno ny Ezeka ianareo fa zao ny lazay ny mpanjaka ny Asiria manaova fanekena amiko adananareo zavera ndray zany le teny sy mivavaka nataon'ny Ezeka ary tena mpitondran'ny Isaia nometoky azy 1 tsika mitompa vita amin'ny 30 ary nandray zany Ezeka mpanjaka dia nandritra ny fitafiany sady nitafy lamba fisaonana ka saniditra tao an-trano torakovotra sady natahotra zany le mpanjaka satria matanjaka koa ty firenena ty ary izy nanaraka ny lekima lehibe tao Tandapa sy Sebana mpanoratra ary loha misorona samy mitafy lamba fisaonana avokoa akany amin'ny Isaia mpaminany zanaka Amozy ary nao tamin'ny hoe zao nolazain'ny Ezeka andro fahoriana sy famaizana ary fanalambaraky ty andro ty fa mbiopiterana ny zaza nefa tsy misy eriterana ngabo horeny Jehova Andriamanitra ao teny drapisake izay nirano mpanjakany Asiria tompony hiaika an'Andriamanitra velona ka mba hovaliana izy no niteny zay efa reny Jehova Andriamanitra ao ho ainga ao ny fivavaka ao hamonjy izay mbola sisa nareo zany tena torakovotra tokoa le mpanjaka
na dia nanana n'Andriamanitra zany dia hitany hoe tsy voavahany amin'ny maholasy orana sy problème fa tena maventy be ty asirianina ty sy ny tanjana dia ohatr'izay koa tsika eo anatrehan'ilay problème olombelona trosan'ny olona tokantrano dia efa tena tsy maintsy hisaraka fa tsy voalamina tsony ity vaty tsy tazena leny any sady tsy mamelona ny tsy mikarakara ny tokantrano lasa am'izay naleny rehetrarehetra any navelany eo nosy ny amponanao ady any amin'ny tribunal toren'ny olona ianao endrika andren'ny olona amin'ny zavatra tsy marina taninao lasan'ny olona fotsiny nefa ianao fa firy taona nipetrahana tao lasan'ny olona ny ombonao lasan'ny olona ny fanananao may ny trano problème tsisy ohatr'izany dia amin'ny maha olona anao fa tsy hitanao tsony zay atao mba andehana re mankanesany amin'ny mpaminany any mba nytanio any hoe zany hoe fanao zany amin'ny soratra masina eo miady hatreny voakan'Andriamanitra misy mpitariky eo misy mpitondra rehefa tena kivy le voakan'Andriamanitra tsy hita tsony zay vahaolana dana naniraka olona antanio mpaminany antanio mpaminany Jehova inona ny anton'izao zavatra zao sao mba misy vahaolana ihany tonga tany tokoa niraka rehefa tonga tany niraka inona ny zavatra nitranga andehan'ny fahadimy sy atoko fafito amin'ny telopolo ny andehan'ny fahadimy ka hatramin'ny fahafito dia nakany amin'ny Isaia ny mpanompon'ny Ezeka mpanjaka ary Isaia taminy amaro amin'ny tomponareo hoe sao no lazain'ny Jehova aza matahotra ny teny zay efa renao dia izay nanopany retsy ankizy lahy ny mpanjaka ny Asiry retsy ahy fa indro zao efa nanisy fanahy ao anatiny ary resisizy ka hiverinao any amin'ny taniny dia ataoko lavitsabatra any amin'ny taniny izy zay ny teny nomeny mpaminany aza matahotra ny teny ratsy nanopany io mpanjaka ny Asiry io anao izy Jehova dany alazao mpanjaka atsika aza matahotra ny fampitahorana hoe ireo dia tsy maintsy azo doza ireo dia tsy maintsy izao ny trangan'ireo fa tsy avonjy azy zany n'Andriamanitra andreo fa fitapitaka fotsiny reo aza mety fitany mpanjaka ny Asiry io vizy n'Andriamanitra anareo ozy izy Jehova Andriamanitra anao no avonjy anareo amin'ny tanao ozy izy feno ny mpanjaka rehetrarehetra tao ka nisy hafa-maina mamela atao ianareo fa tsy izy io mivoata anareo fa tsy izy io atiny misy tany tondraka voaloboka mamokatra ny tany misy ny sa ivelomana biby fiompy sy ny rehetrarehetra fa io fa tsy izy tsony io ozy izy izay ampaminandany alazao amin'ny mpanjaka anareo ny nanopany retsy mpanjaka ny Asiriana retsy tsy niteny ratsy nataondreo dany alazao amin'ny mpanjaka fa tsy hiditra ato amin'ity tanàna ty reo izy tsy hiditra ao reo fa andiny fafito fa indro zao efa nanisy fanahy ao anatiny dia resisizy ka hiverina ho any amin'ny taniny dia ataoko lavitsabatra any amin'ny taniny izy zay ny teny nomeny Isaia mpaminany satria nantany any Jehova dia namaly an'izay Isaia manomboka an'izay efa ny tenin'ny Isaia manomboka amin'ny teny 1:20 ary Isaia zanaky Amoza dia naniraka akany amin'ny Ezeka nanao hoe zao no lazain'ny Jehova Andriamanitra ny Israely ny amin'ilay fitarenana nataonao tamiko ny amin'ny Sankeribo mpanjaka ny Asiry izao ny teny lazain'ny Jehova ny amin'ny Sankeribo manao tsinotsinona sy mandatsalatsanao ziona zanakavavy Virjiny mifikividoa mahita anao mandositra Jerosalema zanakavavy fa izy no niekanao sy nopanao ary anohitra an'izy no nandratanao ny feonao sy nampiandrandranao ny masinao any ambony anohitra andray masin'ny Israely mamaly amin'izay zany Jehova eto manome ny vateny amin'ny mpanjaka amin'ity mpanjaka ny Sirity izy no niekana sy nopanao io aza mety fitany Ezeka ihany raha fa tsy avonjy nareo zany Jehova Andriamanitra ao zany izy nopainao sy niekanao ozy izy anaovanao teny ratsy isan-karazany io eran'ny tanàna na amin'ny radio na amin'ny télé anohitra an'izy no nandratanao ny feonao anohitra an'izy zany izy zavatra tena nisy niaina tamin'izany zany fanoherana ny vahoaka tao Jerosalema sy ny mpanjakany izay vavaka amin'ilay Jehova Andriamanitra toerina amin'ny fomba rehetrarehetra anohitra an'izy ozy izy anohitra ny ray masin'ny Israely ve ny 9:20 ny mpanomponao no niekanao ny tompo hoe tamin'ny kalesiko maro no niakarako tany tampony telombohitra tao voan'ny Libanona ary hokapaiko ny Sederavo sy ny Kyprosy voafantina dia hiditra any amin'ny farany azo niakaranao sy any amin'ny lalana midokadoko zaho no hiady zaho no niady ka nisotron-drano ary ny faladiako no andritako ny lahin-drano rehetra any Egypte
ka andininy am'roapolo tsy mbola renao fa hoy Jehova fatry ny fony elany manako izany hatry ny andro taloha ny kasako izany ankehitriny dia efa natanteraka izany aho ka dia nandrava tanàna Memanta ho tonga Kotambato. Ambarany Jehova tsara zany fa zany lazainareo zay nanao an'izany nitandakaitsiny tsy avy aminareo zany fa zaho izy Jehova nanao an'izany ary firenena milaza azo matanjaka sy rehetrarehetra zany efa nanao manangandravana io meny teny fikasana am'izay tsika am'le vaky teny io satria hoy Jesosy teo tsy amelanareo inona ozy izy tsy amelanareo kamboty ah ka izao ny famantaranao omenanareo inana maniry ho azy amin'ity taona ity ianareo taovamena tsika mpamboly sy tantsara rehetrarehetra zany dia momana ny vokatra amin'ity taona ity oavy ny fitahina amin'ity taona ity. Amen. Mitreritra tsony hoe mbola izy tondra-drano andrepaka ny vary ndraika dia tsisy vokatra eo nandray azy na maina ny saka dia tsisy zavatra mokatra eo amin'ity taona ity zany ihinana ny maniry nambolena zany efa eo fa mbola isy maninona koa zany isy maniry ho azy koa any amin'ny sisiny any. Amin'ny taona manaraka dia kolokoloina izany. Amin'ny taona fahatelo kosa dia maninona mamafaza ianareo. Amin'ny taona manaraka zany dia mbola itoy zany enketaka ny asa fitoriana ihany amin'ity taona ity dia be dia be ny olona tonga atao am-piangonana ho azy tsy manao asa fitoriana no fisy dia tonga ho azy za mba hivavaka ho any aminareo amin'ity ndray zany tsy sakanana tsony izy fa ndao hoe tsy atao ohatran'le hoe any aminay ke tsy mihinana kisoa sao dia zakanareo fa hinana ny maniry ho azy betsaka zany ny olona maraba tonga ny faran'ny taona ity hatramin'ny taona ho avy io misy olona ho avy fotsiny. Amen. Hitanefa momba anareo rehefa fomba aninona kosa anaraka anareo ahoana ozy izy ary zay sisa amin'ny tanàna Kijota dia mbola makalandalina kokoa sady isonitra amo fa isisa iseho amin'ny Jerosalema sy sisa afaka avy amin'ny telongotra zona ny fasari-piarin'i Jehova Tompomary nanao zany. Izao no lazain'i Jehova ny amin'ny mpanjakan'ny Asiria tsy ho tafiditra amin'ity tany ity izy nandefa zana-tsipika ho ato na hitondra piga eo ny lony na anandra tovotany amelezana azy ny lalana zay niaviany ihany no iverenany fa tsy ho tafiditra amin'ity tanàna ity izy ho Jehova fa hiary ity tanàna ity aho noho ny amin'ny tenako sy Davida mpanomboko. Amen. Nany zanak'Israely tandreny ahoana no tanteraka an'izany inona nataon'i Jehova tamin'izany andininy enina amby telopolo dia avy ilay anjelin'i Jehova ka namely olona 5,000 alina sy ray hetsy tao tobin'ny Asirianina ary noho ny maraina koa vao ny fony olona dia hita fa indreo fa maty avokoa ireo. Izy nanakana nyreto olona rehetra ho tafiditra tao tanàna ny anjelin'i Jehova reo maramila naliny ny anetsiny anjelin'i Jehova nandripaka azy ireo misy fa 9 ny analiny anetsiny keo ao ny lotsika eo sanandro sanandro izay mitady ny fomba anapotena sy amelezana tsika arak'izay fahaizany rehetrarehetra ina fomba anapotehako andreo olondreo fa mahalikiliky ary tsy zakako ny saiko ny jery azy mahaliky ampotehako arak'izay heriny ny ray manontolo tsy ianao no andeha amaly an'ireo olona reo sy amono azy ireo any anjelin'i Jehova no aninona azy tsiraray ozy izy mandripaka zany io anjely kosa tsy mandripaka mandringa an'io zany andreo fahavalontsika rehetrarehetra reo ho reny tsofotsika ho hitan'ny masotsika ho tsapatsika io tokoa le fahavalo rehetrarehetra zay namely ianao tsy nanao iny fa Jehova no nandripaka azy zay la zany Jesosy tsy amelanareo inona ozy izy ho kamboty afa za matahotra na tsy mamotsina ary ny aviavy na mandisy fanantenana ary ny oliva fa ireo manompanompa reo tsisy ho tafiditra aminao reo ozy izy Jehova itsika efa tafita ty apitany Jordany mandeha minanana andehanana tsikitsika miatrika adinina tsika zany amin'izao ady masiny lehibe foana teny fikasana ny anjelin'i Jehova andripaka tena andringana an'ireo fahavalo rehetrarehetra reo izy fa tsisy tafiditra aminao analiny tsy anetsiny zany hoe tsika tsiraray avy zany manana fahavalo tsiraray avy zany tsika fiangonana eran'ny Madagasikara ndray mpitan-dranomasina zay mitady napotika atsika dia ireo fahavalo tsiraray avy rehetrarehetra reo ny anjelin'i Jehova efa maninona azy ireo zany efa miandry fa ny lalana ny nandehanan'ireo ihany no iverenany fa tsy tonga any aminao zay ny sariny tamin'izany fa raha seo keo tantaran'ny Paoly keo tovitovy amin'izany koa ny Paoly asan'ny apôstôly toko fa 7 tsika asan'ny apôstôly toko fa 7
ny lohateny eo dia hoe natongavany Paoly tany Korito sy nampianarany tao herintaona sy enim-bolana. Andininy voalohany. Rehefa afaka zany dia niala tany an-teniny Paoly ka nakany Korito. Avy any an-tenina zany ny Paoly tonga taty Korito ity. Direction izy io miainga avy any Jerusalema ho any Rome. Efa nandalo tanàna maro izy tany amin'ny tanànan'ny Tesalonika sy Bery dia tonga tao Atenina. Avy tao Atenina zany izy zay vao tonga taty Korito. Dia jerevantsika kely talohana tongavany Paoly tao Korito ina moa ny trangan-javatra niseho teo natongavan'ity problème ny Paoly tato Korito tany Korito ity. Asan'ny apôstôly 7:12 eva gitsika. Manomboka ny 9:20 ka hatramin'ny faraika amby 20. Asan'ny apôstôly 7:20 dia 9:20 ka hatramin'ny faraika amby 20. Ary ny olon-kendry sasany tamin'ny stoika nanohitra azy koa ka hoy sasany inona ny tian'io mibedibedy olona zaina. Ary koa ny sasany tao mitory Andriamanitra baovao izy satria Jesosy sy ny fitsanganana amin'ny maty no toriny. Ary reo nakazy dia nitondra azy ho an'ny Areopago ka nanao hoe momba mahazo mahafantatra izany fampianarana vaovao lazainao izany izahay fa mampandreny sofinay zavatra hafahafa izay tsy fantatray ianao ka tianay ho fantatra izay hevitra izany zavatra izany. Fa ny antenana rehetra sy ny vahiny izay nitoetra teo tsy nandany andro tamin'ny zavatra hafa afa-tsy ny hilaza na hiaino zava-baovao. Zay zany nitrangan-javatra tonga tao Atenina tao Paoly hoe iza koa ty olona vaovao miditra tao amin'ny tanànantsika ty. Dia io le olona manana fiainana ambony sy manana fahalalana ambony, manana ny azany tsy voninahiny. Le mpanabatibaty olona sy any re iny koa mibetibety zany io koa miredireny ake zany tsy mivoana amin'ny lalana andehanantsika tokoa. Vao nivoaka le fampianarana Apocalypse tany amin'ny voalohany nivoaka tamin'ny radio sy tamin'ny télé. Izy zany mirediredy sy niteniteny fatany eo amin'ny radio zany. Mba nianatra taiza zany mba miseho mianakely mampianatra an'izany Apocalypse zany. Ka misy olona mavita mampianatra sy manazava amin'io. Dia io ny sasany ahoana zany fa mba te hiaino zany zavatra zany zay. Nga misy Jesosy vaovao ndray. Jesosy sy ny fitsanganana amin'ny zany hoe Jesosy sy ny telo andro sy ny telo alina. 15 ka hatramin'ny 1. Ary rehefa tafidina avy tany Makedonia Silasy sy Timoty dia voatery tenin'ny Paoly ka nanambara tamin'ny Jiosy fa Jesosy no Kristy. Ary noho nanohitra sy niteny ratsy ireo dia nanompo kopa-damba izy ka nanao taminy hoe aoka ondonareo ny ranareo fa afaka aho amin'izao sisy zao dia akany amin'ny Jentilisa aho. Rehefa nitoriana indray zany Jesosy maty tamin'ny atsasaky ny herinandro. Peraka tao pasina 3 andro sy 3 alina jana tamin'ny andro sabata sy sisa. Nanohitra mafy reto vahoaka mpivavaka rehetrarehetra reto. Nanohitra tamin'ny herin'ny ray manontolo sady niteny ratsy. Tovitovy votaria amin'ny andro sankeriba ihany koa. Sady nanompa. Olona demoniaka, devolo be iny. Aiza koa izay Andriamanitra tompony iny fa tsy mpaminany sady koa. Sady nanompa toy izy Paoly sy reto mpanara-dia anazy reto nanompa kopa-damba izy dia nanao afaka amin'iny zany afaka amin'ny rahanareo zany. Ary lazantsika matoa zany le olona manohitra fa io Jesosy io tsy maty 3 andro sy 3 alina tao am-pasana. Dikan'izay henony zany le afatra satria henony le afatra zany fantany zany le afatra. Ao no moa izy Jesosy hotoriana amin'izao tontolo izao ty filazantsara ty vavombelona vao tonga n'iny. Tsy hoe ho arahan'ny olona rehetra fa hotoriana vavombelona fareny zany na nanaraka izy na tsy nanaraka na niaino izy na tsy niaino. Ary izay mampatonga ny apôstôly Paoly laza amin'ny 7:30. Azay apôstôly 7:30 sy ndraiky amin'ny 30. Ary Andriamanitra ninia tsy nijery ny andro tsy fahalalana fa ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka. Satria izy efa nanendry andro iray izay hitsarany izao tontolo izao amin'ny fahamarinana
izy moa io fahamarinana io Kristy ilay fahamarinana izy ny lalana sy fahamarinana amin'ny alalan'ny lehilahy iray voatendriny koa efa nanome vavolombelona ampin'ny olona rehetra izany izy tamin'ny nananganana azy tamin'ny maty Andriamanitra ninia tsy mijery ny andro tsy fahalalanao zao ny sarin'izany Andriamanitra ninia tsy mijery ny andro tsy fahalalanao raha ohatra zany tsy fantatrao ny aza mangalatra nefa fomban-drazanao no mangalatra omby vao mahazo vady dia nangalatra omby ianao sy ny taranaka ray manontolo zany dia tsy mibebaka tamin'izay heloka izay mihitsy ianao zany hoe mifona Andriamanitra fa nanino nangalatra nefa hoe raha meky ny voatanao anao dia mahazo famelan-keloko satria niaiky ianao fa ny voatana izay tsy niekena tsy azonao famelan-keloko dia Andriamanitra zany tsy te lala hoe tsy fantatrao misy mididy fola izy mangalatra zay tsy fahalalanao zay fa raha tsy mibebaka tamin'iny ianao ery ianao tsy te lalan'izany Andriamanitra hoe tsy nalalan'izany ianao fa rina ianao fa tsy zao ny hevitra an'io tsy hoe Andriamanitra nijery ny andro tsy fahalalana dia rehefa tsy nalala ianao dia tsy manina ianao zany fa afaka zany ka rô zay vindratsony nilana mivavaka anao tonga dia tsy malala fotsiny maninona reo tsy mivavaka raha vao mahafantatra dia manahirana fa Andriamanitra efa mijery ny andro ny tsy fahalalana dia reo tsy malala fotsiny zao tsy izay ny tiany resana zay ny hevitra anankiray voalohany fa ny hevitra faharoa indray dia ty tsy nalala ianao fa tsy mety ny nangalatra fa zao anao nalala tsy nalala ianao fa io Jesosy ninonao sandoka fa zao anao nalala dia amin'izao anao malala zao zany ka nibebaka satria mandidy anao izy hibebaka nibebaka ianao tamin'ny tsy fahalalanao rehetra dia Andriamanitra zany minia tsy mijery zay tsy fahalalanao tany aloha rehetrarehetra tany tsy manameloko anao izy satria anao nangalatra satria nijangajanga satria ny Jesosy maty tsy araka ny soratra masina tsy manameloko anao an'izay izy satria ianao fa nibebaka amin'izao fotoana zao dia mandeha amin'izay hitsiny zay dia iny no itsarany sy hanamarinana ianao amin'izao dia hoe lazain'ny Jehovah tamin'ny Ezekela hoe raha nanao ratsy ozy izy no miala amin'ny ratsy fanao rehetrarehetra ka miverina manompo ahy dia tsotsarovako ny ratsy nataony ozy izy fa ny soa nataony io no itsarako azy fa raha ny olona nanao ny tsara ozy izy miala amin'ny tsara nataony fa lasa manao ratsy indray dia tsotsarovako ny tsara nataony fa io ratsy nataony io no hanamelohako azy dia hoy ny zanak'Israely tamin'izany tsy marina zany fitsaran'Andriamanitra zany na dia teo aza zany fanomerana zany dia mbola nilaza Andriamanitra tamin'ny Paoly andininy fasivy aza apôstôly toko fahavalopolo andininy fasivy ary ny tompony teny tamin'ny Paoly tamin'ny fahitana ny alina ka nanao hoe aza matahotra mitenena ihany aza matahotra aza mangina mitenena ihany zao ny mombanao ary tsisy olona hiazona anao anisy ratsy ianao fa manana olona maro amin'ity tanàna ity aho firy taona nipetrahany tao herintaona sy enim-bolana tao Korito dia toy izany ilay izy fa raha andininy roa ambin'ny folo fa raha Galio gouverner tany Akaia dia niray tetika hisambotra ny Paoly ny Jiosy mivavaka amin'ny andro iny io zany le jodaisme mivavaka amin'ny andro sabata jodaisme rehetrarehetra ray tetika hisambotra ny Paoly ary mitondra azy nakeo amin'ny fitsarana tonga any amin'ny fitsarana mihitsy ny raharaha amin'ny tribunal ka dia nanao hoe ilay io mampanaiky ny olona hivavaka amin'Andriamanitra nefa tsy araka ny lalàna ilay io mampanaiky ny olona hivavaka amin'Andriamanitra nefa tsy araka ny lalàna zao nge sara zany ilay io mampanaiky ny olona iny Jesosy maty tsasaky ny herinandro maty 3 andro sy 3 alina nefa ny lalàny fiangonana rehetra misy an'izany sa tsisy ny raisan'ny fiangonana rehetra maty inona daholo maty zoma daholo le io reriny manao fampianarana tondr'Andriamanitra vao Andriamanitra vaovao dreny fiampangana azy ina mbola misy fiampangana koa io ankoatran'io andininy fahadimy ambin'ny folo afaka isika andininy efatra ambin'ny folo dia mitadimy ambin'ny folo tsika ary raha ilao bava Paoly dia hoe galeo tamin'ny Jiosy ry Jiosy raha misy heloka na zavatra ratsy nataony dia mety raha mandevitra aminareo aho zany hoe raha nangalatra io raha namon'olona io na nanompo sampy io na nanakorotana firenena sy fanjakana io raha namonka mpanjakana io dia rariny ianareo sa tsy rariny ianareo fa ahoana fa raha devitra sy anarana Elohim Yahoshua Jehovah Tompo
adonay ary ny lalànareo kosa mivavaka sabata mivavaka lahady tsy mihinan-kena mihinan-kena manao fotsy manga tsy manao fotsy manga meko tsy meko ataovinareo ihany izao tsy te tsara izany raharaha izany fa zany mety nanompanina afa tsy tonoana am'izany ao dia zao mbola tsy nisy an'ireo fivavahana judaisme reo ary teto amitsika teto Madagasikara nefa fantatra hoe ity ny etsona azy miteny hebreo na Jesosy n'Andriamanitra ity ny etsona azy miteny arabo na Jesosy n'Andriamanitra amiteny arabo ino ny etsona n'Andriamanitra ino ny etsona n'Andriamanitra miteny arabo voilà rehefa mivadika indray hoe ho avadika amiteny hebreo daholo ny anarany etsona n'Andriamanitra sy Jesosy tsika hoe mandany zany sa manohitra indray mitovy ihany zany le sasany le dia avinavim-panahy fotsiny dia mamaky baiboly teny gasy izy a dia efa tonga amin'ny Jesosy dia hoy Yahosoa sasany mbola soloka hoy Jesosy ay azafady hoy Yahosoa mako e satria le baibolinao mbola tsy miova le anaranao lasany apôstôly tompo fahavalo amby folo dia andininy sivika hatramin'ny fahafolo amin'ny fahitana noho ny alina ary ny tompo ny teny tamin'ny Paoly tamin'ny fahitana noho ny alina ka nanao hoe aza matahotra fa mitenena ihany ka aza mangina tsika zany aza mangina mitsy torio andana ambarao ny fahafilazantsara rehetrarehetra amen fa izaho no maninona izy ny tompo izaho no momba anao ary tsisy olona iazona anao anisy ratsy anao fa manana olona maro amin'ity tanàna Androhibeatsady Taparoasy ity aho manana olona maro aza matahotra izaho momba anao eo aloha tsy Jesosy tamin'le vaky teny tamin'ny Jaona tao tsy amelanareo ho kamboty hafa mbola ho avy aty amin'ireo meo voninahitra azatsika mitsanga ny vavaka isotra an'Andriamanitra amin'izany afatra izany Jehovah'Andriamanitra ray eo misaotra anao ny amin'ny teny sy ny afatra izay nomenao anay tompo fa maro tokoa ny ompo isan-karazany fiaikana ataonao vahoakanao ilazana fa tsy momba n'izao fiangonana zao Andriamanitra ilazana fa fitaka sy lainga fotsiny ao ilazana fa Andriamanitra sandoka sady tsy izy ny ao ilazana fa mitondra Andriamanitra baovao indraiky io ilazana fa raha tsy atsoina amin'ny anarana miteny hebreo ny anaran'Andriamanitra sy Jesosy Kristy dia tsy izy fa Andriamanitra tsy izy zany fa Andriamanitra tavatsovaly Andriamanitra andrina maty zany lazaina daholo zao ady hevitra ty sery ny ompo isan-karazany lazaina fa mpaminany sandoka devoly mpamitaka amboolo zany ny feikana ataon'ny Asiriana tamin'ny vahoakan'Andriamanitra tamin'izany dia nilaza mpaminany Isaiany araky ny teninao Jehova hoe aza matahotra ny fanompany retsy Asiriana reto fa tsy zo tafiditra aminao reo ka dia naniraka ny anjelinao anao Jehova nandringana ireo fahavalo rehetrarehetra ireo dia ny maramila ny Asiriana rehetra ka dia analiny tsy anitsiny ilay ripaka sy maty ny lonjely londra ihany misy fahavalo maro tokoa Jehova tompo manodidina anay vahoaka tsiraray avy eran'ity firenena malagasy ity hatra te-pitan-dranomasina rehetra ity miaika sy manompo mihitsy milazo aiza zay Andriamanitra rehetra tsisy Andriamanitra tsony ao fa devoliny ao fitaka fotsiny ao dia misaotra anao zay raha eo fa nomenao anay miteny fa misy anjelinao tokoa ao andripaka sy andringa ny areny fahavalona rehetra misaotra koa raha eo fa niteny taminay ianao fa tsy amelanay ho kamboty na dia tsy mamotsy anareo ny aviavy na dia tsy mamokatra ny voaloboko tsisy ny ondry ao apahatra lany ringana ny ondry sy ny omby ao mivaly lasandala misaotra tompo ny teny fikasana nomenao fa tsy amelanay ho kamboty ianao fa mbola ho avy iaraka aminay amen dia misaotra raha eo mindro zay fa tsy verina aminao foana zany teny zany raha tsy tanteraka izay nampandehananao azy koa dia angatahana izy nivavaka izany amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy matin'rehefa natsangana araka ny soratra masina ho azy ny dera tamin'ny Alleluia.
ary Jehovah teny tamin'ny Mosesy Arona ka nanao taminy hoe izao teny izao no entinareo mitsodrano ny zanak'Israely. Hita ianao ka hiaranao ane Jehovah. Ampamiramiratra an-tabany aminao ane Jehovah ka midra fo aminao. Anandratra an-tabany aminao ane Jehovah ka menao ny fiadanana. Nama Jehovah Pastera Mela. Nama Jehovah Pastera Mela.